Manao fampianarana zao ny amin'ny fanahin'ny fanafitohinana. Dia antsika hoe fanahin'ny fanafitohinana zany satria za mino fa mahitsy sy marina tena fanaratsy zany. Satana no mpitarika olona ho amin'ny fanafitohinana. Rehefa manao fahadisoana ianao dia tahaka ny manana kitro ara-panahy. Efa nanana kitro ve nareo? Ka raha tokony andeha hanala zany fotsiny ianao dia zay ny vitany amin'ny fisiny fa mbola mitohy miandry dia miandry ary tsy mampaninanao ihany aloha zany fa avy eo mitsapa azy ianao tonga dia wow, azonareo marary ny kitro. Sady zany. Za mino fa afaka manana kitro amin'ny ara-panahy sika. Ary ny antony antsoko zany hoe kitro dia noho izy adisoana izay hafa noho ny trankam-pangidiana tanteraka ny olom-posiny tsy famindram-po. Mifaratra any amin'ny fankalana ny olona rehetra vao sahirana kely fotsiny ianao. Vao maina kely fotsiny. Ny olona zany vao manao zavatra kely na angamba tsy tena nalavirinao tanteraka tamin'ny fiainanao fa hoe manana zavatra kely ianao. Izay toy ny anaovanao hoe dia ianao angamba mety manana 2 na 3 na 4 5 enina. Manan-javatra mitambatra daholo izay tena manova ny dianao miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy nanafitohana ny olona ary izy hoe izy ny vato izay manafitohana azy ireo. Ny teny hoe fanafitohinana afaka dika hoe vato kely izay mamingana ny olona. Mety ho lasa vato be zany izay mamingana ny olona. Fa le resaka dia hoe rehefa tafitohana isika dia miteraka fahalavona sy faminganana ary mampijanona ny fandrosoantsika izany. Tiako mbola iaraka amiko ihany nareo. Rehefa tafitohana tsy afaka mandroso ara-panahy aho. Jereo mila mandray an-tanan'ireny zavatra ireny sika mba hitomboantsika foana amin'Andriamanitra. Ary zany inge avy amin'ny teny grika hoe scandalon. Ny teny hoe fanafitohinana avy amin'ny teny grika hoe scandalon izay midika hoe fandrika biby izay ny zavatra kaikerinao no amandriana anao. Ka tiako mba ho takatrareo fa ireo fahafahana rehetra ny ho tafitohana dia ny devoly ihany no manao izay antonana antsika ao amin'ny fandrika ka tsy ahatonga antsika ho ilay olona izay tadavin'Andriamanitra mihitsy. Tsy tiako ny milaza ity ary tsy manao izay tsy aombiaza na akory fa hitako hoe mety betsaka ny kristianina tezitra no ireo izay tena ho manam-piadanana tanteraka. Hitanareo zao, ny marina zany maha kristianina tezitra zany dia tena zava-doza. Ny tiako lazaina amin'izany dia hoe tsy mandeha zany. Ny kristianina tokony feno fitiavana sy famelana dia famindram-po dia hitanareo tsy mora tafitohana dia mintsara indrindra foana. Hitanareo maha kristianina dia mbola mihoatra ny makany am-piangonana lahy dia avy eo mody dia tsy miova mihitsy. Fa tena mila mino izany zavatra izany sika ary mampiasa izany amin'ny fiainantsika. Ary afaka ny ho tafitohana amin'ny karazany zavatra maro sika. Afaka tafitohana amin'Andriamanitra ianao hiresaka kely mikasika izany sika raha-pitsy miaraka amin'ny zavatra hafa. Afaka ny ho tafitohana ny an-tsena ianao amin'izay olona tsy manajanao na izay tsy mamerina ny volanao rehefa mividy zavatra taminy ianao dia izay tsy nety nampiasaina akory. Afaka ny ho tafitohana amin'ny toeram-piasanao ianao satria ianao mihevitra fa tsy tena najaina tsara. Haintsika fa betsaka ny mpivady lahy sy vavy mifanafitohana manana ady eo amin'ny tokantranony. Azonareo ny Baiboly milaza fa rehefa misy trano feno fifandirana ny ankizy dia faran'ny fikomiana. Hainareo zany? Tsy mahaliana ve zany? Any amin'izay misy fifandirana dia feno ny asan'ny ratsy. Fa asan'ny ratsy mitoy zany izay miteraka olana foana. Za mino fa afaka manome fanatitra ianao dia te hitahinao Andriamanitra dia amerina zany aminao. Fa za mihevitra fa na dia ny fananana trano feno ady aza dia afaka manimba ny fiverenan'ny fanatitrao. Za mino fa mila takantsika ny mahazava-dehibe ny fianarana ny fomba fandraisana an-tanan'ireny zavatra kely ireny dia maka-antoka fa mitoetra amin'ny fiadanana isika. Fa androany aho te hiresaka aminareo mikasika ilay sehatra tokana manoka ny fanafitohinana raha izay mety tsy no heverinareo mihitsy fa te hanontany anareo raha mba efa nanafitohana ny tenanareo ianareo. Dia hoy nareo hoe fa inona indray izao tianao ambara amin'izany? Ianao tsy manana ny fiadanana izay tian'Andriamanitra ho anananao. Ianao tsy manana ny fifaliana izay tian'Andriamanitra ho anananao. Ka hiresaka aminareo androany mikasika ireo fomba sasany izay manafitohana antsika azoko antoka fa tsy ho vitako daholo izy rehetra fa manantena sy mivavaka mba zavatra kely ihany ny sasany aminareo. Voalohany aloha afaka manafitohana anao ianao rehefa tsy manaja ny eritreritrao izay taovany men'Andriamanitra anao zany asan'ny eritreretintsika olombelona zany. Ny eritreritrao tsy miasa amin'ny fanahinao na amin'ny tenanao fa asa ataon'ny sainao maha olona zany. Sainao no azonao ny fahalalana, any ianao no mandray fanambarana avy amin'Andriamanitra. Ny sainao no andraisanao fandresen-dahatra avy amin'ny fanahy masina raha misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Anamafisanao atsika fa hoe misy zavatra mandeha araka ny tokony ho izy marina. Ary isan'ny asan'ny sainao ny fieritreretana dia ny eritrerintsika no manaiky na tsy manaiky ireo ataontsika. Zany zao no ahafana milaza fa hoe misy ireo olona izay manana eritreritra tena miasa be. Za manana tsirairay dia izay midika fa mahatsiaro diso amin'ny zavatra rehetra dia tafiditra ao anatiny koa rehefa tsy natsiaro melokiny.
rehefa tonga miteboka zay nanafan'Andriamanitra de tena nahatsiaro tsinety fa tsy mba nahatsiaro ratsony. Za de nitombo tao amin'ny trano feno fanarotana any amin'ny zavatra maro de efa trany amin'ny fahazazako zany. Ny eritreritro zany toy ny voaratra ka tsy mba niasa tsara tsony. Ary ny tenin'Andriamanitra no mitondra fanasitranana zany satria nanomboka nahalala ny teny ianao, nanomboka nahalala zay marina tokoa ianao sy zay diso tanteraka. Ary ny eritreritrao miara-miasa mifanamasina mba hiaro anao amin'ny olana. Misaotra an'Andriamanitra fa manana eritreritra salama izy satria miaro ahy amin'ny olana zany. Ary ny zany tsy resaka fitenenana hoe manana eritreritra meloka, hitako hoe izany de fahalalana betsaka fotsiny satria za tsy mihevitra hoe tian'Andriamanitra atsiaro voeloko sika, haiko fa tsy zany izy. Hoy ny Baiboly hoe tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa voavela ny fahotantsika, ny fanameloana zany fahotana zany koa de efa nesorina ka any amin'izay misy famelan-keloka tsy hisy fanameloana foana any. Fa mbola manana eritreritra zay mandeha ao anatin'ny fiainana foana sika. Haiko rehefa miresaka zavatra iray zay tsy tokony ho resahako akory. Haiko rehefa vonina ny andany vola amin-javatra zay ho lasa fandaniam-poana fa zany zao de tsy manao zany zavatra zany. Haiko rehefa mitondra tena arak'izay tsy tokony ho ataoko. Haiko ny fotoana zay ny ovako lasa mahafinaritra kely niaraka tamin'ny vadiko. Zany tsy mila anjely mba ho avy ampianatra fianarana mitohy telo amiko. Fa efa ao anatiko daholo zany. Ary manana zavatra mitovy amin'izany nareo. Fa zao lay olana rehefa miala amin'ny eritreritsika sika de mahatakatra an'izany. Ary tena mampidoza mihitsy ny fanaovana an'izany. Raha nomen'Andriamanitra zany sainy zany sika de nomeny antsika zany mba hierovana antsika amin'ny olana. Ho tsara lavitra traiza moa ny heveranao ny fiainana. Raha manaja lay tova zay ara-panahy ny eritreritra ary raha manao tsia ny eritreritsika de manao tsia sika. Rehefa manao eny ny eritreritsika de manao eny sika. Mety misy olona mitady anao zavatra, tia mba handeha araka aminy any ianao, tia mba hanao zavatra zay tsy hananao fiadanana akory ianao amin'ny fanaovana an'izany, eritreritrao tsy mba manaiky zany. Tsy mila manazava zany amin'ny akory ianao. Ny any ilaina lazainao de hoe tsy manam-piadanana ho ahy amin'izany a. Za tsy tompony andraikitra aminao, tsy manameloka anao a. Tokony ho tarihan'Andriamanitra ianao. Fa raha ho ahy tsy izay no zavatra tian'Andriamanitra ho ataoko ary za tsy andeha anao zany. Tsy maninona raha takatrao zany. Tsy maninona koa raha tesitra ianao. Fa iza de ho tarihan'ny eritreritro. De te hiresaka kely aminareo ny amin'ny fahotana, tsy tena zava-dehibe ve zany? Ny hevitro de hoe matetika sika tsy tena miresaka mikasika ny fahotana loatra intsony any am-piangonana. Hitako fa ny fahotana de lasa fiandrasantsika, olantsika, fatorantsika. Fa Jesosy niantso zany hoe fahotana. Ary hitako fa mbola miantso zany hoe fahotana sika. Izy avy mba hanafana antsika tanteraka hiala amin'ny fampijalian'ny fahotana. Ary tsy ny fahotana no tomponao. Raha efa nateraka indray ianao, tsy ny fahotana no tomponao, mandra-panomezanao ny zonao, anao azy io zavatra amin'ny fiainanao, izay tsy hanana ny fahefana ho amin'izany mihitsy. Betsaka ny olona izay tsy mahalala ny zony, ka de miaina ambany ziogo sika matetika, de alaina amintsika ny zontsika, satria tsy haintsika akory izay zo tokony hanomboantsika, ka mila mianatra mamantatra sika hoe inona avy ireo zontsika. De ohatr'izany mihitsy rehefa tonga amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mila fantatra hoe izy ianao amin'ny Kristy. Avy amin'ny inona no nanafana anao? Fa ny devoly de tsy manana fahefana ara-dalàna aminao. Ny fahefana izay omenao azy ihany no ananany. Mila manomboka mijoro manohitra an'ireny zavatra ireny sika de milaza hoe tsia, tsy mba hiakohaka amin'izany tsony a. Za tsy mba hanome ho an'izany tsony. Andriamanitra mila ny fanampianao a, mila anao ampahery ahy a, aza mba mivoaka ny varavara ny tranonao tsony isa-maraina. Raha tsy efa nangataka an'Andriamanitra ampahery anao zay zavatra rehetra ilaina ataonao amin'izany, de hitondra tena arak'izay tokony hitondranao zany. De te hiverina de laza indray hoe aza mba mivoaka ny tranonao na indray andro aza, raha tsy efa nahazo fotoana ny lazany hoe Andriamanitra mila anao androany. Mila ny herinao a. Efesianina 3:20 milaza hoe Paoly nivavaka ny mba ampatanjahana azy eo amin'ny kery sy voninahitra ao amin'ilay olona anaty de ny anaty laliny sy ny tontolo mihitsy ny toeran'ny fanahy masina. Tsy haiko aloha ny aminareo, fa za mila ny fanahy masina amin'ny mombamomba rehetra isan'andro san'andro. Misy olo-kafa koa ve zay toy ny tandodon'ny zavatra eny foana. Ianao afaka mampiasa betsaka ny fanahy masina momba anao isan'andro. Arak'izany, za tsy manao zay itenenana ratsy na hoe ho ara-panahy be fa amelanareo amin'ny fiainako manokana vetivety. Za nanangana fahazarana zay. Za mifoha maraina de zao ny zavatra ataoko. Ny zavatra voalohany lazaiko zao Andriamanitra. Mila anao a. Ampio amin'ny zavatra rehetra
Zay ilaina ataoko androany dia mbola isy koa ireo zavatra izay ho avy izay tsy fantatra akory ny aminy. Mangataka ny fahasoavanao aho. Dia avy eo manao zao vavaka izao aho, tena tiako ianao Tompo. Dia tiako ny fiainako. Tiako ny tenako. Dia tia ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Vetivety ihany izany. Fa milaza aminareo aho, hitako fa fomba tsara niboana ny andro izany. Amen. Araka ny voalazako tsy manao izay ahatonga ho ara-panahy aho. Fa hitanareo manome ohatra anareo fotsiny aho ny amin'ny fomba ilaintsika hamantarana hoe ahoana isika tsisy an'Andriamanitra. Mila mamantatra isika fa raha tsy misy azy dia tsy hisy dikany isika ary tsy mahavita zavatra isika raha tsy eo izy. Fa mila mahatakatra koa isika hoe rehefa manana azy isika ary izany isika rehefa tena ampino marina an'i Kristy dia izany manome antsika hery sy fahefana. Fa mila fanazarana isika ary raha tsy manazatra izany fahefana izany isika ny devoly dia anitsakitsaka antsika. Eo ambany tongontsika izy dia eo ihany, mila hiazonantsika azy. Fa lohany isika fa tsy rambony, ary ambony fa tsy ambany, ary isika tsy mila mitohy miady amin'izany fatorana izany amin'ny fiainantsika, satria isika tsy malala hoe izy isika ao amin'ny Kristy. Dia izao mba tia hanentana olona tsara, mba tena ho tezitra kely amin'ny fahotana, dia ilaza fotsiny hoe izay izany, tsy hanao tsony ny tompoko, tsy hanao izany tsony no ifehy ahy, efa maty aho tamin'ny Kristy maty, efa natsangana tamin'izy nitsangana. Ny marina zao za mipetraka eo tanana ankavanan'ny raha izay any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy ny fahotana ny tompoko ary tsy hanjaka amiko izany. Ary raha ilaina aza afaka lazainao izay mitady hanonteny an-dalana izany. Mila fantatra aloha izy ianao hoe avy eo izany indray no anova sy hanamboatra ny lalany avy eo. Fahasany anaty izany izay ataon'Andriamanitra amintsika. Tonga ambany miantsika fo vaovao izy. Dia fanindriana vaovao. Te hanao ny tokony atao ianao fa raha izany dia tsy tonga teto ianao androany hariva. Nolazaina fa misy olona hono izay manao parking nefa 5 kilometatra dia mandeha tongotra mandeha aty. Ny olona tsy manao izany raha tsy efa matotra amin'Andriamanitra izy. Eto nareo satria manana fo mahitsy amin'Andriamanitra dia araka ny ianaranao hoe izy ianao dia inona ireo zonao dia manomboka mijoro amin'ny tenanao ianao. Dia hita karazan-javatra miova eo amin'ny fiainanao ianao. Fa ho lohany ianao fa tsy ho rambony ary tsy ho voatery ho ambany zavatra izany ianao. Ny Baiboly milaza ao Matthieu 7:20, 5:9. Raha ny masonao no manafitohana anao dia esory izany. Raha ny tananao indray izany dia tapao, tsy tena maheritreritra ve izany teny izany. Raha ny tananao na ny tongotrao no manafitohana sy mampanota anao, tapao izany dia ary ho any. Fa tsara ho anao ny hiditra kilemaina na mandringana amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa ariana any amin'ny afimaharitra mandrakizay. Milaza aminareo a, Jesosy mitory tonga dia mahitsy izy sa maheritreritra manafatra fa isika manana fironana amin'ny saina ankehitriny hoe mila mikabokolo eo amin'ny loha isika dia miteny azy hoe mahafinaritra zareo sao dia hoe tsy miverina eo izy. Hainareo ny zavatra nanapahako hevitra. Raha tsy mitory izay zavatra nomen'Andriamanitra hotoriako dia tsy mba ho faly izany mihitsy. Tsy ho faly rehefa mijoro eo anoloany ka anao tatitra any amin'ny fiainako. Ary isika koa tsy amin'ny mampitarika ireo tenan'ny Kristy, tsy eto isika ampifaly ny olona rehetra foana. Eto isika hiteny olona ny marina satria ny fahamarinana ihany manafaka anareo. Amen. Ka mihoatra ny olona rehetra zaho malala fa tsy afaka manafaka ny tenanao amin'ny fahotana sy fatorana eo amin'ny fiainanao ianao. Fa mila n'Andriamanitra izany, tsy maintsy ny fahasoavany ihany manao izany. Fa efa nianatra tia koa any amin'Andriamanitra. Rehefa tena tapa-kevitra fa hanana izay nahafatesan'i Jesosy ho ahy dia nisy zavatra izay nitranga tao amin'ny tontolon'ny fanahy. Rehefa tena tapa-kevitra fa tsy ampitondra ny devoly ny fiainako tsony, nisy zavatra mahagaga nitranga dia nisy hery ny sandratra avy any anatiko avy any. Ny fahasoavan'Andriamanitra izany ary tsy nanana fitsipika sy fifezana antsony fa valo. Ary matetika izany dia mila fanapa-kevitra kely. Matetika ianao mila mijoro amin'ny toerana misy ianao ela. Ny Baiboly milaza hoe amboarinao ny sainao dia misaina ny zavatra any ambony ianao. Matetika ianao mila milaza hoe devoly ho reraka eo ianao fa tsy hijanona izany mihitsy za tsy hiala izany, za tsy mba hangina izany, fa anana izay nolazainy Jesosy fa afaka hananako dia andeha ho afaka amin'ity fatorana amin'ny fiainako ity fa tsy hamely ity zavatra ity fehy Zaho manantena anareo fa afaka miditra amin'ny fanahy miaraka amiko dia mahatakatra izay lazaiko satria za dia miresaka mikasika ny teritra kely amin'ny fanahy masina. Za mino fa misy fahatezerana masina izay ilaina misandratra amintsika indraindray fa tsy hoe fotsiny hoe
hitanareo tena ohatrany tsy horesiko zany mihitsy ty zavatra ty. Tsia mila milaza ianao hoe za kosa tsy te hiatrika ty tsony de voly a, za ndray de tsy hiatrika ty tsony. Zao mazava ho azy izy tsy tena laza hoe sory ny masonao de tapao ny tananao, fa ny tena lazainy de hoe raha misy zavatra eo amin'ny fiainanao zay manafotoana anao, zavatra zay miazona anao ho amin'ny tsara indrindra zay nataon'Andriamanitra ho anao, de mila miatrika izany amin'ny fomba mahery vaika ianao. Ao amin'ny Matio 1:20 de misy teny magaga mihitsy, zany hoe ny fanjakan'ny lanitra de rombahana, ny mpandrombaka de maka azy ankeriny. Zao le teny hoe ankeriny de ankeriny azo tamin'ny teny grika roa samihafa zany, ary hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakan'ny lanitra de tena rombahana. Firy aminareo no malala fa misy tafika manohatra ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe naiza jerentsika zao de misy fanafihana mahery vaika manohatra ny fanjakan'Andriamanitra. Halany devoly ny asan'Andriamanitra ary efa tena mandrovo tsy mihitsy izy amin'izao ora iainantsika zao, satria ainy fa efa tena fohy ny androny. Amen. De ho ihany izy hoe ary ny mpandrombaka de za de mpandrombaka. Amen. Ary ny mpandrombaka de makazy ankeriny ho loka manandanja anjara ao amin'ny fanjakan'ny lanitra zay mitadavina avy amin'ny zotom-po lehibe sy fiezahana tanteraka. Amen. Mila maherisetra kely sika. Hitanareo ny saina mikasika sakafo andray any de hoe hitanareo zao tena efa leo ny sakafo mifehy ny fiainan'ny olona, efa leo ny sakafo mandrahoana ny olona, zavatra nataon'Andriamanitra ho ankafizintsika zany, ary manana vokatry ny fanahy mafeteny sika, fa de tezitra tamin'ilay sakafo tsy ilay karazany zay ankafizintsika iny zany, fa ilay resaka hoe ny fanomezana mahafinaritra nomen'Andriamanitra ny manao zay fehezana ola maro. Sika zany mba mila miova kely hoe ty tena adalana mihitsy, za kosa tsy mba naiko fehezana mofo mamy sy biscuit sy coquille ary tsakitsaky amin'ny fiainako zany. Mary zany sa ahoana? Tena mbola manana mihoatra noho zany kosa sika. Tena afaka mijery an'io gâteau io sika de miteny hoe tsia za tsy hihinana anao. Tsia efa niaraka taminao foana herinandro maro zay, za tsy hihinana anao. Efa lohany fa tsy rambony, ambony fa tsy ambany, manana fitsipika sy fifehezantena fa tsy ho fehezina indray. De mila miteny mafy ohatran'izao ianao. Zao ahoana raha mijery ny deseraka miteny hoe raha mihevitra ianao fa ianao indray no lehibeako de mbola ahita raharaha ianao fa tsy ianao no ifeny fiainako. Mariny. Ahoana raha voakanao daholo reny resaka trosa rehetrareny de jerenao izy, sady tenenao hoe zay zany, ianao indray de tsy hitondrany amin'ny lalina de lalina ho amin'ny lalina, ary tsy voatery hanandreo zavatra rehetra zay hitondranao ahy ho ananako ary za koa tsy handany ny androm-piainako amin'ny fandoavam-bola raha tsy efa fantatro aloha inona zany, sy hitako hoe tena tsy maintsy ataoko ve. Ary za tsy mba indreny laingy reny hoe afaka vidiko io zao ka tsy handoa vola mandritry ny entaona de hitanareo reny adalana rehetra ny velany andreny. Tena tondrehatra kely andro any. Firy aminareo no manaiky miaraka amiko. Amen. Satria zao ny fototry zany, raha mbola mifampitady amin'izany eo foana ianao, de miasa saina amin'izany, de mitsehatra ny tenanao amin'izany, mitarainany amin'izany, tady tolotsainao amin'izany, ary tsy manoatra an'izany rehefa zany ary tsy miteny hoe diso ny fanaovana an'izany, fa izay lazaiko de hoe na hoela na ho aingana de tsy maintsy hitsangana ianao de andray andraikitra feny amin'ny fiainanao, de ilaza hoe Andriamanitra, ianao no Andriamanitro, ka raha misy olona afaka no afaka, za koa anisan'izany, ary za tsy hijanona amin'ity adalana ity izany. Hitanareo za sy ny anadahako de samy tezaina tamin'ny tranondray ihany, de ray aman-dreny ihany, fa samy nararotina tamin'ny fomba samihafa zay. Za efa naolandraiko taloha ary vokatr'izany fa nararotana lasa ratsaina.
ambava de hitanareo amin'ny fihetsepo ndreniko ny anatahotra maro tsy nalala zay anampiniaka de nodintsitsy zany zay tena atsoina satria zany de nifara tamin'ny tsy fananany fambiazana tamin'ny fiainana ny anadahako de noararotina tamin'ny fomba maro hafa tsy mba nanana ray zay nandeha tany milalao baoly izy na ohatr' zany nampianariny azy ny fomba fisotrotoka fomba fiteny-dratsy fiodinana miaraka amin'ny vehivavy zay rehetra nampianariny azy de zavatra ratsy daholy lasa tany amin'ny tatsambo ny anadahako tamin'izy vao 17 taona ny dadako nanao sinio azy anao zany fanompony zany de tany izy nianatra nandray rongony ray ny anadahako moa zandriko 7 taona zay midika fa raha mbola velona izy de olo 120 taona izy zao fa mampalahelo mba maty izy efa taona vitsy lasa zay 2-3 taona lasa tany anaty tranondrava tany Los Angeles efa niezaka nanampy azy zay fimbetsaka mihitsy niara-niaina tamin'ny SDF izy nandritra fotoana lavalava nazo ny fiainan'ny sandratra izy nefa isaky ny fotoana mba nivoaka izy manderery ka nanomboka nanao fanapaha-kevitra ho an'ny tenany ihany mba andray andraikitra ho an'ny tenany ihany de saiko manao zavatra diso foana izy de lasa amin'ny fihetsepo de zay tsapany de zay indray no hitadavany fanalefahana amin'ny rongony de misoro de manao ny atsony foana ihany fa zay zany farana nandefa azy tany amin'ny The Center Dream aroe angamba izy tsy iverina ny Saint Louis tsony fa tsy mety amiko zany sady tsy mety aminy koa efa tena tapitra de tendrombohitra ray foana zany nandefa azy tany amin'ny pastery zay nanaiky ry zareo anampy azy de nitiaviny zareo izy tao anaty programa izy ray volana tena nyroso tsara mihitsy izy de tsy nisondrotsony voadio tamin'ny rongony de efa nanomboka nanao fandanim-bola kely ihany koa izy de nomena asa ho plombier zay natao asany mihitsy afaka ray volana de nakany ampitarika izy nanao hoe tena programa tsara ty ankasitrako daholo re olona zay nataonareo tamiko fa tsy tena natao azy zany afaka mba entinareo amin'ny hopitaly via de velanareo any nitady azo piliny zay izy nitady fanafody amin'ny hirifiry nitady zavatra zay azony raisiny izy de fotoana vitsy taoriana de maty tanaty tranondrava izy zao inona daholo zany tia nitoro filazantsara amin'ny akamaroan'ny tany tena mankafy ny famirapiratany fiainako nahita ny teny fikasan'Andriamanitra tanteraka za ve zany zanaka ny angarana de ny anadahako ilay karazany ambany zay tsy nanana tombontsoa mihitsy tsia za mino amin'ny foko rehetra fa ny teny fikasan'Andriamanitra de ho an'ny rehetra manindry zany fa hiteny aminareo androany afaka mahazo ny zavatra rehetra zay nilazain'Andriamanitra fa afaka ho azonao ianao fa izany tsy midika hoe niado an'izany a ny anadahako tsy zany hoe hiado an'izany a fa izy tsy izany niado an'izany a fa izy tsy izany nanana heritreritra tamin'ny fatorana teo amin'ny fiainako a tsy afaka miledika amin'ny zavatra fotsiny ianao de aveo laza hoe tena tiako a raha voata tiako raha mba tsy misy fakapanahy mantsy zao tsaroko a tamin'izany laza hoe raha mba havelany devoly amin'izao mantsy zao fanambarana ny devoly tsy hamelanao irery zany na zao na amin'ny ho avy de mila mianatra hoe izy ianao amin'ny Kristy de miteny hoe devoly anivoako ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy ianao mihitsy no anjaka amin'ny fiainako amen de tsaroko tamin'Andriamanitra ny teny tamiko hoe na ianao lasa mahonena na ianao tena mahery fa tsy afaka mahazo azy roa ka live zay ho anao ny sasany taminareo efa ho nahazo ny fitsaharany tamin'ny fiainana raha mba naheritreritra fotsiny tamin'ny fitseran-tena ary isaky ny manasanao amin'ny fetiny fitserana ny devoly de mila mikikika ianao hoe tsia tena efa nandany fotoana lava tamin'ny fiainako a nitsetra tena foana fa voatay ao amin'ny tompo a ary za tsy hipetraka eto androany de hitsetra fotsiny tenako tsaroko tamin'Andriamanitra nanomboka naneo voalohany tamiko ty zavatra mikasika ny fankafizan'ny androm-piainany ity tsy fantatra hoe tena mitombony zany hoy aho hoe everiko fa mila manao zavatra manokana sy tena spectaculaire foana zany hoe angamba afaka ankafizinao ny zoma satria mahazo fandoavam-bola ianao de azonareo tsy afaka mankafy ianao ny latsinainy talata larobia lakamisy hoe tsy afaka ataonao zany mety hoe afaka mankafy vakansy ianao
Ary olona raha vao vita ny vakansa dia mila tena miezaka indray ianao satria izao ianao mila miasa 2 na 10 herinandro indray mialohan'ny vakansa manaraka. Tsy nananako hevitra ny fahafahako mankafy ny fandehanana any amin'ny tsena mitondra fiara amin'ny embouteillage fa hoe Andriamanitra kay manome hery mba takatrao ve fa mifanomena hery ianao mba ankafy zavatra tsotra kely izay mety heverin'ny olona fa adalàna akory izany. Satria afaka mankafy ny rehetra ianao satria Andriamanitra ao anatinao ary izy dia fifaliana.